efa miditra tsikelikely ao anatin'ny volon'andro ririnina sika amin'izao fotoana izao efa tazana eny an-tsena eny ihany koa ireo akanjo mafana hoentina rehefa fotoanan'ny ririnina tahaka izao. Samy manana ny vidiny izy ireny araka izao hitateran-drotsy rakotondray Stefana Razafa Mandimby azy zao. Efa manomboka hita manerana an-tsena amin'izao fotoana izao ireny karazana akanjo mafana ary koa ireo boty fotsy firakotra rehefa andro mangatsiaka na ireny antsoina hoe couette isan-karazany ireny. Maro karazany tokoa izy ireny ary noezahana natao amin'ny vidiny mirary ireo mpivarotra noho ny fahitana fa mihenany fa efa amin'ny vidin'ireo mpanjifa. Tsikelikely fa ny olona tena hita mihitsy ny tsy dia manam-bola nefa te hanana. Ohatrina zao ny vidiny amin'izao misy fiakarana ve sa manao ny vidiny zay? Vidiny misy fiakarana nefa tsy afaka mivarotra lafo fa ampidinina azy. Ohatrin'ny eo izay fiakarana izay? 5 000 ariary. Ankoatra ny boty fotsy sy ny lamba firakotra dia misy ihany koa ny karazana akanjo ba mafana fetina rehefa ririnina. Amin'ny ankapobeny dia misy ireo mpanjifa no mividy ireny akanjo mafana ireny any ampiandohan'ny ririnina mba hisorohana ilay hoe lafo rehefa tena ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina. Izy miovaova ilay izy dia miavisa taona zany raha ny tena marina. Indraindray izay misy manangona ary alohan'ny tinga tsy misy hoe vanim-potoana ino moa izy hoe tsy maintsy ririnina foana vao mivoaka ny akanjo mafana fa misy manangona misy mivoaka alohan'ny fa zany hoe manaraka toetrandro ihany aloha le fivoahan'ny entana ny Maro ihany koa moa ireo tsy miandry tsena fa avy hatrany dia manangona ireny karazana akanjo sy boty fotsy mafana ireny mba hiatrehana ny andro ririnina.